mihazakazaka masina. Fahasoavana sy ny fiadanana amin'Andriamanitra raintsika sy Jesoa Kristy Tompo sady mpamonjy antsika. Alahady 17 volana May 2024 alahady natokana ny fiangonana tonanambavaka ary natokana ihany koa ampahiresana ny tokopira mainty milaly eto amin'ny fiangonana misy antsika. Alahady koa natokana ny fiangonana anaovana asa sy fampahirezana satria tena mila izany isika. Dia isika anome voninahitra ny Tompo amin'ny alalan'ny salamo. Salamo fa 430 efa hitantsika amin'ny fafany zany ary andininy enina voalohany hiderantsika an'Andriamanitra manao hoe: isaotra ny Jehovah lalandava eo ambavaka mandrakariva ny fiderana azy. Jehovah no reharehan'ny fanahiko ary izany mpandefitra ka ho faly. Miaraha mankalaza ny Jehovah amiko aroka hiara-manandratra ny anarantsika. Mitady an'i Jehovah dia mamaly ahy izy, ka manafaka amin'ny taotro rehetra. Mijery azy ireo ka miramirana sady tsy mangay ainy tavana. Ity olo mahandro tia ny antso dia ny ainy Jehovah, ka namonjy azy tamin'ny fahoriany rehetra. Amen. Isika indreto izahay navotanao tonga eto amin'ity toerana masina ity hidera hanome voninahitra kalaza ny anaranao fa tsara ianao sady mpanao ny tsara. Ianao no nanavitra anay ka nifidy anay dia nanome anay ny fanahy masina. Tompo sarobidy zany zavatra nomenao anay zany, ka mendrika ny isaorana sy ankalazaina ny anaranao. Ndreto izay tonga eto amin'ity toerana ity, hiara-mivavaka Tompo, hitondra ny fonay fa
ny teninao manao hoe ny fo torotoro sy mangorakoraka Andriamanitro tsy mba ataonao tsinotsinony. Ka dia raiso zahay eto an-tranonao, raiso zahay ho zanakao raha teo satria zanakao zahay, raiso ny vavaka ataonay hoanitra manompofony eo anatrehanao, ary ampiombony amin'ny fosin'ny fanahinay zay mba atsiaro fa tena iray ihany, dia fenoy ny fanahinao zahay hanompo marina anao amin'ny fanasin'ny fahamarinana. Manatrehanay entinay ambavaka manokana ny atopira mainty milala zay topira mitoro ny teninao, entina ambavaka ihany koa ny sampana fifoazana zay anao ny asa sy fampahirezana, fa tena mila izany ny olonao. Fa raha reradreraka ny fanahy dia ianao no mampatanjaka ny fanahy reradreraka. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tomponay ary ho voninahitro Andriamanitra no anatanterahany zao fanompona masiny zao, misaotra mpamonjy tianay io. Amen. Azo toerana toko. Mandroso amin'ny fotoana natokana ho an'ny ankizy sy ny tanora isika izao. Mbola ho ampitombona ho amintsika mandrakariva ry havana ny fahasoavana mba hampiadanana avy amin'Andriamanitra iray sy Jesosy Kristy Tompo. Manahoana daholo nareo rankizy? Mangataka antsika tanora sy ankizy ary sy sekoly alahady hitsangana, hivavaka tsika. Mbola misaotra sy midera ary mankalaza anao zay Tompo Andriamanitra ranay. Misaotra noho ny fitiavanao, misaotra noho ny famindrapo izay omenao anay isan'andro. Misaotra satria mbola nomenao zao ampahampitaona zao indray izay ahafahana indray mamantatra izay tena sitraponao marina. Dia amin'ny anaran-tsoanao Jesosy nanaovanay ny vavaka. Misaotra Andriamanitra. Amen. Mipetraka ary ianareo. Sikafo ny baibolitsika ao amin'ny Efesianina. Efesianina toko 9 ny 1:1. Efesianina toko 9 ny 1:1. Isika rehetra no hiara-maka izany amin'ny anaran'ny Tompo. Anaka, manekeny rainao sy ny reninao ao amin'ny Tompo fa marina izany. Averiko indray mandeha. Anaka, manekeny rainao sy ny reninao ao amin'ny Tompo fa marina izany. Rehefa volana mety izao dia efa miomana amin'ny famerenan-desina maro samihafa, révision zany mba hanomanana fanadinana samihafa, ohatra ny fanadinam-panjakana, ny fifindran-kilasy, eny ny fanadinana izay mety ho atao fanadinana rehetra. Aorian'izay nefa dia mila makaina sady mila manala fizanana satria niatrika ady mahamay, izany hoe miditra amin'ny fotoam-pialatsasatra. Ny vakansa izany eto ny tiana horesahana. Tsy maninona na dia mbola tia amin'ny volana may tsika dia efa hiresajesaka sy haminavina momba an'izany satria tsy maintsy lalana nalovana eo ihany izany rehetra izany. Mila mijery lavitra koa e. Maro ny fanomanana tao amin'izany vakansy izany mieritreritra hiala lavidavitra ny sasany, ohatra hoe dia hamonjy morontsiraka, ao ny makany ambanivohitra mamangy ray aman-dreny satria tsy afaka nanantanteraka izany tao anatin'ny taona maro noho ny rotorotom-piainana amin'izao fanavaozana izao.
tsy ny mpianatra ihany no seriny rehefa fotoana mpialatsasatra lehibe fa indrindrindrindra isika olon-dehibe koa fa ity fianakaviana tantaraina ety dia tsy mba nanana enti-manana amin'izany satria tena nisy fiatraikany amin'ny mihitsy satria fanavaozana tokoa. Mananjanaka 4 mianadara Koty sy Rasoa, rojo ny Volamatoa, rajo ny Lamatoa, rojo ny manaraka, ary Nary sy Niry ny 7 sy 4. Mipetraka amin'ny toerana somary ambanivohitra izy ny mianaka. Fotoam-pialatsasatra moa eto ny resaka ka tena efa tafiditra tao anatin'izany izy 4 mianadahy. Nidadasika ny toerana ka afaka ny lalao tsara ny ankizy amin'izany. Efa nampahafantarina azy ireo ny toerana azo ale sy ny tsy azo ale, ny azo atao sy ny tsy azo atao. Voadidina ala raha teo koa ny toerana ka izay no nahatonga ny ray aman-dreny tsy maintsy nanavatrafatra mba hialana amin'ny zavatra mety hitranga. Matetika dia mananatra azy ny rainy sy renin'izy ireo. Anisan'ny tena nanafarana azy ireo imbetsaka ny mikasika ilay ala manakaiky ny toerana filalaovan'ny zareo. Indray andro ny lalao toy ny fanaony izy 4 mianadahy ka hoy indrindry Rajo, andao sika ka voankazo ao an'ala fa efa misy masaka maro tsara ao zao satria efa nisy fotoana izy efa niaraka tamin'iray ny tao anaty ala ka fantany fisian'izany voankazo izany tao. Zao tsy andeha hoy Nary fa manohatra ny tenin'ny dada sy neny, andao andeha ho Rojo. Dia amin'izay mahazo betsaka tsika satria samy hofenotsika ny akanjotsika. Dia raha very dia ahoana ho sy Niry? Tsy very izany satria asiantsika marika ny lalana andehanantsika dia ino no arahana rehefa miverina? Tsisy verivery izany mihitsy eo. Dia roso ny dia. Samy nanangona izay azony ka feno avokoa ny akanjony tsirairay. Teo indrindra nefa nisy feo hafahafa, tao biby masika mitrerona ny fandre azy. Nikoropaka ary zareo noho izany ka lasa nitsoaka ny hazakazaka. Niry tsy afaka ka nanantona azy Nary dia niafina teo ambody hazo ry zareo. Izy talehibe kosa tafavoaka ny ala ka tonga teo an-tokotany. Nierikerika tsetsy teroa izy talehibe, ny fanontany, nakaizy Nary sy Niry, tena izay tsika voabedy. Dia ny fanilikilika teo, ny andro efa mandroso hariva dia inona no atao? Kanto tamin'izay indrindra no ny antsony eny ny amin'ny tokony hodindry zareo amin'izay. Tapa-kevitra Rojo fa hitantara ny zava-misy aminy eny. Raha vao nandreny resaka ny eny dia tezitra mafy sady ny antso an-drakoto vadiny. Tsy ny andry ely rakoto fa namory ny vatan-dehilahy teo an-tanàna, nasainy nitady azy, niarany tarody azy tao ala tao, ary izy talehibe no nataony tarody. Tao anaty ala kosa tamin'io, nitomany Niry fa natahotra satria maizina be tao anaty ala. Nasainy Nary nangina izy noho izany, ndrao hen'ilay biby ny feo ka mora amin'ilay biby ny ahita azy ireo. Ny mpitady koa niantsoantso ny anaran'izy ireo. Efa reny zareo ny antso fa tsy sananantony izy raha tsy efa azo ny antoka fa efa akaiky azy ny mpitady. Dia nanantony izy ka tamin'ny kafaliana no nionany ka nivavaka rakoto. Dia rehefa avy mivavaka izy dia nisaotrana reto olona izay niara-dia taminy izy mivady, ny fokon'olona izany. Ny lesona ho antsika amin'izany dia amin'ireny toerana hialantsika sasatra ireny betsaka ny azo atao fa maro koa ny tsy fanao. Misy ihany koa no azo ale fa misy ny voavetra tsy azo idirana. Amin'ireny rehetra ireny dia mila mankatosy miaino ny ray aman-dreny na olon-dehibe izay manam-pahalalana no ianao mikasika ny toerana izay ale. So hitrangan-javatra ka holoza no hita. Andeha arange raha tsika verenana ho vakiana indray ilay Efesianina 5:1 andininy voalohany teo
anaka manekeny ray reninareo ao amin'ny tompo fa mariny izany. Andenga hiverenantsika indray mandeha dia aokontsika rehetra hiara-naika ny fitarian'Andriamanitra ny fiainantsika rehetra. Amen. Androso amin'ny famakinany ten'Andriamanitra isika hialohavan'ny vavaka sy ny fitorian'ny ten'Andriamanitra. Hira voalahatra ao amin'izany. Ipanazava miadradrana sa azaye la fatungava domini fanaina bauva tatai mazava zaraza Yaga ivavaka tsika tompo. Miasa ao amin'ny fanahy masina. Mino ve izahay tongeto-reto Jesosy? Ny angatahanay dia ny amenonao ny fanahy masina aminay tsirairay avy. Na ny amaky ny soratra ao masina izany, na ny tondra ny afatrao, na ho anay rehetra izay tonga miara-mivavaka eto amin'izao ora sy fotoana izao. Zinona tokoa moa izahay manoloana izany fahamasinanao izany fanahy masinao. Ao anatin'ny teninao irery ihany no afaka hiasanao ary hiasa aminay tsirairay avy koa ianao. Ka tsisy ala-maina eto izahay amin'ity anio ty, raha tsy efa nahazo izay rehetra tianao ho anay fanahy masinao, mba hitondranay ny fiainanay amin'ny fotoana rehetra izay mbola omenao anay. Dia manjaka fanahy masinao anatinay tsirairay avy, mba olona tsy toy ny diranay teto izahay raha mivoaka izao trano fiangonana izao, fa olona feno ny fanahy masina amin'ny fiainanay andavanandro izany, satria handre hiaino ary ankatoa ny teninao fa miasa amin'ny mino tokoa ny fanahy masina raha mino izahay. Dia misaotra Jesosy. Amen. Ny vakiteny izay ho tanterahantsika dia ny ao amin'ny Isaia. Isaia 4:1-5 ka hatramin'ny 5. Isaia 4:1-5 ka hatramin'ny 5. Ho vakiako amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo izany. Fa ankehitriny dia miaino ry Jakoba mpanompoko sy ry Israely izay nofidiko. Izao no lazain'i Jehova izay nahary anao sy namorona anao hatrany am-boka sady mamonjy anao. Aza matahotra ry Jakoba mpanompoko, ary ianao ry Jesosy rona izay nofidiko. Fa andatsaka rano amin'izay mangetaheta aho, ary rika ho an'izay tany karankaina. Eny andatsaka ny fanahiko amin'ny taranakao aho, ary ny fitahiako ho amin'ny terakao. Dia haniry eny amin'ny ahitra tahaka ny hazo malahelo eny anilan'ny rano mandeha ireny. Ny anankiray laza hoe an Jehova aho, ary ny anankiray koa ankalaza ny anarany hoe Jakoba, ary ny anankiray koa indray hanoratra amin'ny tanany hoe an Jehova, ary ny anarana hoe Israely dia ho tononony amin'ny mpanajana. Amen.
Filazantsara araka ny Lioka toko faraka ambin'ny folo, 9:7 ka hatramin'ny 7:10. Lioka toko faraka ambin'ny folo, 9:7 ka hatramin'ny 7:10. Hovakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Arô izao aminareo, mangatady omena ianareo, mitadiava dia hita ianareo, dondomy dia hovohana ianareo. Fa izay rehetra mangataka no mahazo, ary izay mitady no mahita, ary izay mandondona no hovohana. Fa iza moa aminareo izay ray, raha angatahany zanany mofo no hanome azy vato, ary raha angatahany hazan-drano no hanome azy menarana ho solon'ny hazan-drano, ary raha angatahany atody no hanome azy maingoka. Koa raha ianareo na dia ratsy aza mahalala hanome zava-tsoa ny zanakareo, tsy maika va ny iray izay any an-danitra no hanome ny fanahy masina ho an'izay mangataka aminy. Amen. Filipianina toko voalohany, 7:20 hatramin'ny 7:30. Fa any ataoko, aoka ny fitondran-tenanareo mendrika ny filazantsara ny Kristy, mba handrenesako ny toetrareo, na ho tonga aho ka hitanareo na tsy ho tonga. Fa maharitra amin'ny fanahy iray ianareo, ka miray fo hiara-miezaka hampandroso ny finoana ny filazantsara, ka tsy ho azo ny fahavalo ampitahorana ianareo na amin'inona na amin'inona. Fa amin'ireo dia mariky ny fahaverezana izany, nefa mariky ny famonjena anareo kosa, sady avy amin'Andriamanitra. Fa ianareo efa nomena noho ny an'i Kristy, tsy ny azo ihany, fa ny ara-pahoriana koa noho ny aminy. Dia manana izany ady izany ianareo, izay hitanareo teo amiko, sady mbola renareo fa ato amiko ihany ankehitriny. Ray Masino, manomasinana amin'ny fahamarinana. Andehantsika hiara-mitsangana hitsena ny afatry ny tenin'Andriamanitra avy amin'ny toroteny. Bye.
Mipetraka ny fiangonana tompoko. Mbola ho ampitomboan'Andriamanitra amintsika ny fahasoavana sy ny fiadanana ao amin'ny fahalalana tsara azo Andriamanitra sy ny fahalalana tsara ny Jesosy Kristy zanany tompontsika ary ny fahalalana ny fanahy masina ho mpanazava antsika. Ny perikopa no toritentsika androany. Nareo ny mpitoroteny moa efa mahalala an'izany nareo ny katekista mpitoroteny mpianatra any amin'ny setela sefala fitela sy ny rehetra. Ny antsoina hoe grand homélie. Any no toritentsika androany. Perikopa rehetra dia raisina avokoa. Mahazahoany fanahy masina. Zay ny lohateny omeko azy. Mahazahoany fanahy masina, zay no hitarian'ny tompo atsika raha teo. Mahazahoany fanahy masina. Ny amin'ny fiteny moa zany ny langage parlé dia zay no fiteny azy hoe mahazahoany fanahy masina fa misoratra dia io izy io mahazahoany fanahy masina, io ny marina amin'ny soratra. Mbola ao anatin'ny loha hevitra lehibe moa zany tsika fa miasa amin'ny mino ny fanahin'ny tompo na ny fanahy masina. Azo lazaina hoe ny asan'ny fanahy masina aty amin'ny testamenta vaovao dia io no ivon'ny finoana ny Jesosy Kristy na ny finoana kristianina. Ny asan'io fanahy masina io no maha kristianina ny kristianina, ny maha olon'i Jesosy Kristy atsika. Rariny zany raha manontany tenitsika manao hoe moa efa nofenona ny fanahy masina ve isika? Fanontaniana lehibe zany io eo amin'ny fiainantsika. Moa efa nofenona n'io fanahy masina io ve tsika? Na raha ohatra ka atao ampahatsorana dia hoe manana ny fanahy masina ve tsika? Manana ny fanahyn'Andriamanitra io ve tsika? Ny olona manana fanahy hafa ary ny farazavaiko ombenomeny teto amin'ny fiangonana zany tsy voatery ny fanahy hafa zany fanahy tsy fanahin'Andriamanitra fa fanahy hafa, fanahy ratsy dia tsy voatery intsinitra akory, tsy voatery amoaka savorovava akory, tsy voatery ikika akory na hanao fihetsiketsehana samihafa. Fa ny olona idiran'ny fanahy ratsy dia azo tsaraina amin'ny asa ataony. Ny asa ataon'ny olona zany no milaza an'izany. Takizany koa nefa ny olona manana ny fanahin'Andriamanitra dia misy toetra na toe-tsaina, toe-panahy ary toetra ananany. Ny olona manana ny fanahy masina dia misy toe-tsaina, toe-panahy ary toetra ananany. Inona no toetra ananany? Ny toetra ananany dia hoe ny toe-panahy moa zany tena marina koa ananany. Ny fanahy manantena ny fanahy masina. Manantena ny fanahy masina. Ny olona manana ny fanahy masina na mahazo ny fanahy masina dia manantena ny fanahy masina. Toe-tsaina io zany. Toe-tsaina lehibe apetraka ao amintsika zany. Ny atao hoe manantena zany dia hoe maniry mafy ary vonona anaty andray ny fanahy masina. Maniry mafy ka vonona anaty andray ny fanahy masina. Misy fampanantenana omen'Andriamanitra moa rehefa mamaky ny Isaia 4:7 sika. Ilay andininy voalohany ka hatramin'ny 5. Zao no hitantsika ao anatin'io texte io zay nivakiany mpanompon'Andriamanitra teo nivakina tsara ilay izy ary mazava tsara namakina azy teo fa ilaina averina kely manao hoe kehitriny dia mienory Jakoba mpanompoko sy ny Israely zay nofidiako. Zao no lazain'i Jehovah zay nahary anao sy namorona anao hatrany am-boka sady namonjy anao. Aza matahotra ry Jakoba mpanompoko fa ary ianao ry Jesorona zay nofidiako fa handatsaka rano amin'izay mangetaheta aho ary rika ho amin'ny tany karakaina. Eny, ahoana? Nitsatsaka ny fanahiko amin'ny taranaka ao. Eo zany rehefa mamaky ny texte biblika ianao dia faminaniny io, fampanantenany zany.
ny olona tsoina hoe mpanompon'Andriamanitra dia manantena andray ny fanahy masina. Raha tsy mbola nisy zany fanantenana andray fanahy masina zany dia tsy afaka ny andray fanahy masina tsika. Tsy afaka ny andray fanahy masina tsika. Maninona moa no manantena? Inona no antoka sy mamelona n'izany fanantenana zany? Ny fifidianan'Andriamanitra. Ianao ry Jakoba izay efa nofidiako, mpanompoko ianao. Aza matahotra ianao fa mpanompoko ianao. Ny fifidianan'Andriamanitra. Jakoba dia antsoina hoe mpanompony ary efa nofidiny. Ny ahafantarana ny olona nofidian'Andriamanitra raha mijery ny baibolitsika dia ny fananany ny fanahy. Fa ny teny hoe fifidianana ihany koa dia milaza hoe ny sitrapony izay mifidy no hifidianana olona. Misy teny malaza moa any amin'ny testamenta vaovao, any amin'ny filazantsara araka ny Jaona, le hoe tsy anareo no nifidy hafa, za no nifidy anareo. Ka ny fifidianana zany dia miankina tanteraka amin'Andriamanitra. Israely moa dia lazaina hoe tsy ny atsara anareo, tsy ny hamaroanareo mihoatra noho ny hafa no nifidianako anareo, fa mifidy tsotro zao Andriamanitra. Sambatra izay voafidy ozy izy nirantsika, sambatra izay voafidy. Ary fifidianan'Andriamanitra io no azahoantsika antoka fa mpanompontsika. Ary io no azahoantsika antoka fa afaka manantena ny fanahy masintsika, afaka manantena ny fanahin'Andriamanitra tsika. Satria efa fampanantenana nataony raha teo zany fa ny mpanompony dia andatsahany rano, endrika ihany zany sary ny teny hoe mandatsaka rano amin'izay mangetaheta, ary rika ho an'izay tany karakainy, andatsaka ny fanahiko amin'ny taranaka ao. Marina fa zavatra mbola ho avy zany le sahanao amin'ny fanantenana. Ny fanantenana raha tanteraka dia tsy fanantenana, fa misy zavatra mbola ho avy zany eo ampanantenan'Andriamanitra. Nizay ny toe-tsaina, ny toe-po izay ilaina amin'ny fahazahoana ny fanahy masina dia fa mila olona mangetaheta. Mila olona mangetaheta. Zay le hoe sambatra nona sy mangetaheta. Ahoana le testamenta vaovao? Teny Teoteribohitra manao hoe sambatra nona sy mangetaheta ny fahamarinana fa izy nofokisana. Io hetaheta io zany zavatra lehibe amin'Andriamanitra io, fa andatsaka rano amin'izay mangetaheta aho, ary rika ho an'izay ny tany karakaina. Mangetaheta taka ny tany karakaina zany. Ny tany karakaina dia mila rano. Mbola fizarana voalohany tsika sao ry zanako. Ny tany karakaina dia mila rano, mila rano. Ary zay filana rano zay dia zava-dehibe zay. Tena zava-dehibe zay. Ny olona zany raha mandeha tongotra lavitra moa zany dia mandeha ambany masoandro dia tsemboka dia ankona noho ny hetaheta dia mila an'izay ny olona, mila an'izay, mila rano ny olona. Tahaka izany koa amin'ny finoana, mila olona tena mangetaheta. Misy fiteny manao hoe aza mampisotro rameva tsy mangetaheta. Misy fiteny tahaka izay. Zany ny amin'ny pratika zany dia eo amin'ny fampandraisana fanasan'ny tompo, ny fampandraisana ny an-trano ireny dia ny olona mpandraisana no mangetaheta fa tsy ny fianakaviana no mangetaheta. Ohatra moa zany ka zany tokoa ny alety hoe ny olona marary no mangetaheta dia ny fianakaviana no misotro rano. Afaka hetaheta ve zany? Tsy afaka hetaheta. Fa mila olona mangetaheta. Ary zava-dehibe ny mangetaheta io, mangetaheta ny fahamarinana, mangetaheta ny fanahiko. Zay le raha zay, mangetaheta anao ny fanahiko. Toy ny eo amin'ny tany maina sy mangetana tsy misy rano. Tena mitady an'Andriamanitra zany, tena mitady ny fanahy masina zany. Ary zany no ananana fanantenana, zany no ilana fanantenana. Mila olona manana zany fanantenana, ny fanahy masina zany. Ny dikany hoe mifanantenana fanahy masina dia hoe mahatoko ny tenin'Andriamanitra, mahatoko ny faminaniana izay omen'Andriamanitra ato amin'ity fizarana voalohany ity, ao amin'ny Isaia 4:7, misy faminaniana ataon'Andriamanitra, misy fampanantenana omen'Andriamanitra, dia mila mahatoko zany tsika, mila manantenitsika. Zava-dehibe zany eo amin'ny hetaheta ny fanahy masina.
tsy afaka manatenitsika raha tsy mahazo antoka fa any Jehovahtsika. Zay le soratra ao amin'io, ny anankiray teny hoe aniza izy any Jehovah. Raha tsy olon'Andriamanitra ianao tsy afaka manantena an'izany. Indrindray tsika moa zany amin'ny fiainana kristianina dia mampalahelo fa betsaka ny olona tsy mahatsapa kory hoe manana an'izany fanahin'Andriamanitra izany izy. Hoe misy fanahy miasa ao aminy. Tsy mahatsapa kory hoe feno izany fanahy izany. Ary tsy manantena sy tsy mieritreritra an'izany fa toy ny zavatra resahana fotsiny any am-piangonana izany ary tsy miatra eo amin'ny fiainantsika. Mila olona mangetaheta izany ny fananana ny fanahy masina. Raha tia azo ny fanahy masina dia mila mangetaheta manantena ny fanahy masina satria olon'Andriamanitra ianao. Zay voalohany. Faharoa, ahoana ny faharoa? Mangatà ny fanahy masina. Aiza indray no ahitana an'izay zao raha mijery ny perikopy teo nareo? Raha manaraka tsara ny perikopy nareo dia aiza no ahitantsika an'izay mangatà ny fanahy masina zay? Ao amin'ny Luka, manaraka tsara moa ireo olona, rao tsara le soratra masina, mamaky teny dia miaino tsara tsika. Ao amin'ny filazantsara araka ny Luka indray no ahitantsika hoe mangatà ny fanahy masina. Ahoana ny lazany azy? Aroa izao aminareo. Veritsika kely vaky teny aloha. Luka 2:7 hatramin'ny 7:10. Rehefa misy toriteny zany dia atoro atsika fa mitoriteny aiza le texte dia atao eo ambany maso ny texte fa tsy akombona amin'ny Baiboly. Dawara 7. Aroa izao aminareo amin'ny anaran'i Jesosy. Mangatà dia omena ianareo. Mitadiava dia hita ianareo. Tondony dia hovoana ianareo. Ataoko direkta kely zany filazana dia hoe ampiasao daholo ny clé rehetra. Azahoana mangataka amin'Andriamanitra. Avelan'Andriamanitra hangataka tsika. Inona ny tikeny teny hoe avelan'Andriamanitra hangataka tsika? Mila manana toe-panahy tia vavaka isika. Tsy izay hoe mangataka ge vavaka e. Zay mihitsy ny tikeny teny hoe vavaka, mangataka. Mila olona tia vavaka ny fandraisana ny fanahy masina. Tsy misy fandraisany amin'ny olona tsy tia mivavaka ny fanahy masina. Na makahala fivavahana, na tsy manao an'izany ho antom-piainana fa zavatra mandalondalo kely. Indray moa tsika na misakafo ary dia maikamaika fotsiny mivavaka. Da io sakafonay Jehovah mpameny soa, velominao ny tenanay, sainay ataonjoko, amen. Nefa olona isakafo ianao mandritra ny adiny iray rehefa sakafo eo ihany. Satria betsaka no hoanina matetika. Misaotra ny tompontsika. Dia maika tahaka izany. Mila manana toe-panahy tia vavaka. Ary izany ny dikany hoe mangatà, mitadiava, dodomy. Miady mafy ianao. Tsy mety raha tsy mivavaka mandrakariva ka tsy reraka tsika. Izany hoe fiainana kristianina e. Fiainana mivavaka mandrakariva ary mifanojo amin'izany ny fananana ny fanahy masina. Tena mivavaka. Ary tena mivavaka, iainana izany. Dia ndrareo ay tsika tsenjery daholo mikasika ny vavaka ao soratra masina. Mivavaka aza tsara. Miambenaka. Vakio tsara ilay soratra masina ao. Zany. Tena fiainantsika ve ny vavaka. Aza manantena ny fanahy masina raha tsy fiainantsika vavaka. Fa mifanojo amin'izany io. Mifanena amin'izany olona tia vavaka izany ny fanahy masina. Satria valim-bavaka omen'Andriamanitra ny fahazahoana ny fahazahoana n'inona? Fahazahoana ny fanahy masina to. Valim-bavaka io. Dia matsy ataontsika mivilana ilay matetika dia mandray vilana an'ity Luka 2:10 ty. Mangatà dia omena nareo. Mangataka trano. Mila mangataka trano tsika. Mangatà dia omena. Mila mangata-bola tsika. Tadiava dia ahita. Mila mitady an'izao tsika. Todony dia hovoany. Ny tena marina dia ny fampirisihana ny olona hangataka ny fanahy masina io. Fa tsy hangataka zavatra hafa. Izany dikan'io teny io. Hangatao ny fanahy masina.
fa zay mangataka tokoa dia omena, zay mandondona dia voana, zay mitady dia mahita. Katao ny fanahy masina. Asana fananao an'izany vavaka izany tsika rehefa malala. Dia ifampianatra ihany tsika sy ifampitaizana hoe efa mananao an'izany ve tsika Jesoa mba fenoan'ny fanahy masina ahako, fenoan'ny fanahy masina izahay, atao feno ato amiko ny fanahinao. Rehetika tsika dia Jesoa mba vonjeo izay fa meo volo izay fa tsy mihinana soanina. Jesoa mba meo zao izay. Jesoa aiza ihany ty tokantranoko hoe. Jesoa aiza zao mangataka an'izany tsika. Fa adinontsika fa ny fanahy masina no zava-tsoa lehibe indrindra omen'Andriamanitra antsika. Zavatra kely no omen'Andriamanitra anao, zavatra madinidinika no omen'Andriamanitra anao, fa omeny anao ny fanahy masina. Tsy zavatra mahafaty no omen'Andriamanitra anao. Sahala nomena rana na ny pozina na ny maimboka, fa mahavelona, fanomezana faratampony ny fanahy masina. 7:12. Io ny faratampony amin'ny fanomezana omen'Andriamanitra antsika. Ary misy zavatra ilaitsika tena angatahana mafy amin'Andriamanitra dia hoe ny ananantsika n'izany fanahy masina izany. Dia raha zay amin'ny fitenin'ny ankizy moa amin'izao fotoana izao izany dia hoe rehefa mahita an'ireny hoe mangary eny ny ankizy na any amina tsy haiko ny filifilma kely madinidinika ny ankizy ireny dia mahita an'ilay manana pouvoir. Dia za le tsy manana pouvoir, izany le fitenin'ny ankizy kely moa izany. Fa itsika raha te hanana an'izany pouvoir izany, ny fanahy masina no manome ny olona ny pouvoir. Manome ny olona ilay antsoina hoe dinamisy. Ahafahana mihetsika, ahafahana manao zavatra, ahafahana manova zavatra. Raha tsy mangataka an'izany fanahy masina izany tsika, tsy manana an'izany fanahy masina izany dia olona ataontsika anaty farangisosina. Satria mafy be izay teneniko izay, olona pokaty tsika izany amin'ny maha-kristiana antsika. Tsy misy ninina azo atenaina amintsika. Ary tsisy ninina azo tsika atenaina raha teo. Satria tsy ao amintsika ny fanahy masina. Sahala amin'ny hoe manana fiara tsara tarehy ianao vao tsara tarehy mbola WWT. Ny fiaranao miloko tsara tarehy, tômôbila tsara tarehy, tsisy kianina mihitsy saingy tsy misy motera ao anatiny. Dia mandeha ve zay? Misy pneu, misy rehetra fa tsy misy motera ao anatiny. Dana oentina lakile dia velomina velona. Dia ampandehanana raha mandeha. Takizany koa tsika rehefa tsy manana amin'ny fanahy, mety mialatsiny amin'ny zanako, tsy fanao mialatsiny moa fa dia resako any. Afaka miakanjo fotsy tsika, afaka miakanjo tsara tarehy tsika mainty milaly, afaka manao robe pastoral lahako, afaka miakanjo fotsy ny dekônina, afaka manao kanjo tondra mankaty am-piangonana tsika, tsara tarehy, tsara endrika, ary afaka mivavaka mahafinaritra tsika, sainga tsy misy fanahy masina, tsy misy ninina azo tsika atao. Sahala amin'ny ratsy moa ilay hoe raha manjara mitovy amin'ny W tsika. Mitovy W fotsiny tsika dia W petrahanao. Asana efa niteny reto efa reraka mihitsy tsika petrahanareo fa ela be loatra. Ela loatra ny toritenin'ny pastera fa elao amin'izay ahaka. Tsy afaka manao an'izay io. Izany misy tompoko mila olona mivavaka ary manantena valim-bavaka, mangataka ny fanahy masina. Zava-dehibe izay omen'ny ray ho antsika io fanomezana ny fanahy masina io. Io no faratampony amin'ny valim-bavaka izay ho azontsika. Tsy mahana zavatra faratampony azo atenaina mihoatra noho ny fanomezana ny fanahy masina tsika. Rehefa manana ny fanahy masina tsika dia mahazo hery tsika. Mahazo hery tsika. Sakia ilay hoe raha mitoro ny filazantsara ianao aza mandeha amin'ny herin'ny tenanao fotsiny. Zay ny tenin'ny tompo moa izany rehefa nanafatra ny mpianatra izy ao amin'ny asan'ny apôstôly hoe aza miala eto an-tanàna, aza miala eto aloha nareo. Fa andraso aloha ny fanomezana. Fa azo hery ianareo amin'ny ilatsara fanahy masina aminareo. Asan'ny fiangonana ity izany asa atao amin'ny asan'ny fanahy masina ity. Ny fanananao ny fanahy masina dia anananao hery tsy mety ritra. Mety reraka ihany mantsy ny olona. Mety reraka ihany. Natoy ny asa ataontsika tony ihany dia hoe asa reraka ihany mbola
misy fotoana rehefa tena kokany any aposy ahoana zany aiza tsony ny ataovana an'izany ahoana ndray zao ny anaovana didy any amin'ny fianakaviana ahoana nanaovana sao fa ny olona manana ny fanahy masina dia manana hery tovozina nefa tsy maninona tsy ritra sahala midiloilon'ilay mpitondra tena fa nina tamin'ny mpaminany nandehanany mpaminany mba meo sakafo kely tsy misy tsony ato efa lany daholo zay zao hoaninay ny farany eo dia maty zay menaka ataovy ihany rehefa avy eo ny kobany tsy lany ary ny diloilony tsy ritra satria manana ny fanamasina zay zany ny atsoina hoe toe-panahy mangataka ny fitiavam-bavaka olona tia vavaka ny olona afaka mandray ny fanamasina ny farany zany dia zao inona ny toetra teraka zany iaino ny filazantsara zay le lazain'ny filipiana teo inona ny toetra teraka zany iaino filazantsara io ny ato hoe toetra zany dia fampiarana ny finoana eo amin'ny fiainana andavanandro ahoana mba fampiarantsika amin'ny finoantsika amin'ny fiainana andavanandrotsika rehefa metsenitsika ahoana ny fomba fampiarantsika ny finoana so hoe tsy misy idirana zany rehefa makaty am-piangonantsika ahoana ny fomba fampiarantsika ny finoana rehefa any ampiasantsika ahoana ny ampiarantsika ny finoana io hita taratra eo amin'ny fiainanao ny asan'ny fanahy masina zay mifanaraka amin'ny filazantsara koa raha nandray ny fanahy masina ianao dia tsy afa-misaraka amin'ny filazantsara koa ny fiainanao mitovy amin'ny lazain'ny filazantsara ny Jesosy Kristy ny fiainana iainanao andavanandro ny lazain'ny soratra masina dia mitondra-tena araka ny filazantsara mitondra-tena miendrika ny filazantsara 7:20 ny toetra tsika isan'andro andavanandro no pirofo fa ao amintsika ny fanahy masina tsy mifanaraka amin'ny asan'ny fanahy masina ao amintsika ny lainga ny lolopona ny fialonana samihafa tsy mifanaraka amin'ny asan'ny fanahy masina ao amintsika zany raha mbola miaina amin'izany tsika dia zany no pirofo velona fa fanahy hafa miasa ao amintsika fa tsy fanahy masina zany ke zany ny olona ke ny atao hoe manana zay nanazavako tamin'ny voalohany hoe ny atao hoe manana fanaratsana ke tsy voatery mihintsitra akory tsy voatery aitsona avy mpiandro fa manidirany devoly ty dia voaka amin'ny anaran'i Jesosy fa ny atao hoe manana fanaratsy dia manao asa ratsy jereo Jodasy dia niditra tao aminy ozy izy Satana dia nanino ny Jodasy ka nihintsirintsitra ka ny savorivory vava sa hoe nitsona mpiandra avy daholo ny mpianatra voainy devoly ninona nataony voana niditra tao amin'ny Satana lasa izy nakany ampisorona meo vola fa atolotra anareo iny Jesosy iny atolotra anareo namadika ary zany ny asan'ny devoly fa ny asan'ny fanahy amintsika dia jerevo tsara ny filipianina na ny filipianina io fa jereo koa ny galatianina 5 ina daholo ny asan'ny fanahy ina daholo ny asan'ny fanahy inona zay misy fitiavana faharipo ny fihavanana sy ny rehetra dia avy amin'ny fanahin'Andriamanitra ajereo tsara rehefa manazava kely tika zany ny fampianarana tsotra hoe inona moa natao hoe asan'ny devoly natao hoe demony teny roa avy ao amin'ny teny grika dia hoe diamonon ny dia dia hoe manasaraka avy amin'io ny hoe deux dia ny monona fantatsika tsara mono ray dia natao hoe asan'ny devoly zany dia mpampisaraka mpandrava fihavanana mpandrava fihavanan'ny mpivady mpandrava fihavanan'ny mpiara-miangona mpandrava fihavanan'ny firenena asan'ny devoly zany fa ny asan'ny fanahy masina dia ny mampiavana inona ny ifandraisany zany anankiroa zany tsy misy raha manana ny fanahin'Andriamanitra ianao dia tarihan'ny fanahin'Andriamanitra ary zay manana ny fanahin'Andriamanitra natsoina hoe zanak'Andriamanitra ny zanak'Andriamanitra dia mifanaraka amin'ny filazantsara ny fiainany ny olona manana ny fanahy masina zany dia maritra amin'ny fanahy iray ozy izy ny perikupantsika androany maritra amin'ny fanahy iray miray fo
tsy mankalaza na miaina amin'ny antsoina hoe fisaratsarahana, fifampiandaniana. Rehefa miaina amin'izany ny olona dia miala ny fanamasina ao amin'ny fiainana. Ary zava-doza le hoe lan'ny fanamasina, Saoly tratran'izay. I Davida natahotra an'izay rehefa nanota, dia natahotra an'izay dia hoe ahoana ny vavaka Davida? Aza manaisotra ny fanahano masina amiko. Satria zava-doza eo amin'ny fiainana kristianina zany hoe fiainana mpanompon'Andriamanitra zany hoe miala ny fanamasina, satria dikany hoe miala ny fanamasina dia foana koa ny mahampanompon'Andriamanitra anao. Ny fanamasina ihany koa dia manome hery herim-po manoloana ny ady hatrehana andavanandro. Zany ke fiainan'ny mpanompon'Andriamanitra. Tsy olona kivokivo foana ny olona mpanompon'Andriamanitra. Tsy olona mitanondronondrika foana. Tsy olona mataotao-poana manoloana ny fahavalo. Fa manana fanahy mahery hoentina miatrika ny fahavalo. Fahavalo ny finoana. Ny olona manana ny fanamasina. Marina fa ny fiainana kristiana dia misy ady, misy fanenjehana. Saingy ny fanamasina dia manome toetra tsy matahotra. Ary tsy azon'ny fahavalo ampitahorina. Fa manana ny fanamasina zany hoe tsy miorooro manoloana ny fahavalo. Tsy miorooro manoloana ny asan'ny devoly. Tsy miorooro manoloana ny mpanenjika. Zay no maranako azy zay. Taloha zany dia tany alohaloha kely teo dia fempenina zany hoe manenjika fivavahana, fempenina zany hoe manenjika finoana, manenjika fempenina zany. Tsy dia natenena misy ihany ny olona manao an'izany fa enjeh atao any ambadika any. Fa amin'izao fotoana izao dia miharihary be zany. Miharihary be fanenjehana fivavahana. Dia tsara fa misy olona ao amin'io télé io, za tsy teny izay télé aloha fa tsara manao propagande ny publicité ny. Misy télé vitsivitsy eto Antananarivo zao. Mampiditra an'ireo olona milaza hoe mitana fomban-drazana ary tsy manao afa tsy manaratsy ny fivavahana kristianina. Tsy manao fa tsy manaratsy an'i Jesosy. Tsy manao fa tsy manaratsy ny Andriamanitra ivavahantsika. Dia ozy izy ny olona hoe raha be ty ry pastera, tsy mbola nisy ohatry ty. Kanga moa ny raha kely moa ny ilana ny fanamasina fa tsy ny raha be. Mila treny zany. Ary tsy miorooro manoloana an'izany tsika satria manana fanahy mahery. Dia mahatsiaro ny tenin'ny Paoly apôstôly tamin'ny Timothée hoe tsy nomen'Andriamanitra fanahy ositsika fa fanahy mahery. Tsy fitiavana. Manana ny fanahy mahery itsika ka mila mijoro. Tsy miorooro manoloana ny fahavalo. Mitoetra tsara amin'ny finoana izay ananantsika. Satria ao amintsika ny fanahy masina. Tsika ny fanahy masina. Dia inona moa zany azo atao raha hoe tsy manana? Fa tsy manana dia mangata. Mangata. Manantena dia mangata. Fa tsy hoe ay zary zany fanahy masina zany. Tena mangataka. Ary izay mangataka dia omena. Satria Andriamanitra mpamaly vavaka. Andriamanitra mpamaly vavaka. Dia indreo ary ny toko omen'Andriamanitra antsika fa ho fenona ny fanahintsika, ho azontsika ny fanahy masina raha tahintsika ka voalohany manantena ny fanahy masina. Zany hoe matoky ny tenin'Andriamanitra. Faharoa, mangataka ny fanahy masina. Fahatelo, miaina ny filazantsara an' Jesosy Kristy. Ho an'Andriamanitra irery ihany voninahitra. Amen. Vavaksika. Tompo Andriamanitray, ianao no herinay no ny asan'ny fanahy masina dia fanahy mahery izay miasa ao anatinay. Matetika izay, fa tsy indraindray akory aza, dia miaina toy ny tsy manana ny fanahinao ka mitapify ny fanahy masina. Tsy mamela ny fanahinao hiasa mahery eo amin'ny fiainanay, manaraka ny ditry ny fonay, fa tsy manaraka ny sitraponao izay hitarihan'ny fanahinao ho anay. Indray aza
mety teny ratsy ny fanahy masina zay. Tompo Andriamanitra io, no ny amin'ny Jesosy Kristy dia mamela eloka mamindrafo ny amin'io fahotana io. Anao vavaka avy amin'ny fo izahay, tsy milopy eo kanefa tena mivavaka, mangataka ny famelan-keloka omenao noho izahay tsy manaiky ho tarihan'ny fanahinao, noho izahay tsy manana mihitsy aza zany fanahinao zany, eny noho izahay mandeha amin'ny lalana mifanohitra amin'izay tarihanao anay. Dia ampaherezo ny fanahinay hahay mibebaka, ary bebaka marina tokoa amin'ny fonay manontolo, fa izay mitsotra ny fahotany no ambininao ary avelanao eloka. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy nanaovanay izany vavaka izany. Amen. Sangana andray ny teny somafaly famelan-keloka isika. Hoy ny Tompo, ary homeko fo vaovao ianareo, ary fanahy vaovao no ataoko ao anatinareo, ary esoriko amin'ny nofonareo ny fo vato ka homeko fo nofo ianareo. Ary ny fanahiko no ataoko ao anatinareo, ka tonga anareo handeha araka ny lalako sy hitandrina ny fitsipiko ka hanaraka azy. Aroniny eo amin'ny tany izay nomeko ny razanareo ianareo, ka oloko ianareo, ary izao Andriamanitrareo. Ary amin'izany dia tsy misy fanamelohana ho an'izay amin'ny Kristy Jesosy, koa voavela ny elokareo no anarany masina, midy arany tompontsika. Amen. Amen. E avaliana avelunana isa adelaka ifaliriana kale rauamorira atu yotakokonitena au fana isitaka
mandeha sika hijoro vavomben'ny tompo anonona ny fanekempinoana larina fahatelo imbona antsika amin'ny mino manao hoe mihinan'Andriamanitra totoa aho dia manao lanitra sy ny tany. Andriamanitra dia fanahy, Andriamanitra dia fitiava, Andriamanitra dia manjaka hatramin'olon'indra ka manak'izay. Andriamanitra dia mampisoa ny fitiavana antsika vavony mbola mpanontsika ny maty amin'ntsika Kristy. Mino an' Jesosy Kristy zanany lakitra tompontsika tonga izy fotsiny velo. Izy ny lalitra fahamarinana ny fiainana. Izy dia tsy miova ambany sanio ary mandrakizay. Fanahy masina izy manambara ny fanahintsika fa zanak'Andriamanitra fanara ihany nanovam-batisantsika rehetra teny iray. Lesena izay hoentiny mandresy zao tontolo izao teny filoantsika. Tompo mampitombo ny filonay. Amen. Mazoto ena tompo a mihira ny tompira.
Tonga eo amin'ny vavaka fangatahana isika izao. Vavaka fangatahana moa dia araka ny teny soratra masina hoe tsy mety raha tsy mivavaka mandrakarivo isika ka tsy reraka. Raha manan-javatra angatahana ianao dia aza misalasala mangataka amin'Andriamanitra. Aza misalasala fa mpamaly vavaka Andriamanitra. Ataovy amin'ny finoana ny vavaka, andehantsika iombona amin'izany. Miombona amin'izao vavaka izao zay Tompo, misaotra anao fa omenao fotoana izay afaka manatanteraka izany amin'ny anaranao. Misaotra anao fa soa ihany fa nomenao anay ny vavaka ho toy ny sotro andraisanay ny valim-bavaka avy aminao raha teo. Misaotra Tompo no ny fisian'ny vavaka sy ny fisian'ny valim-bavaka ary ny fiainana amin'izany valim-bavaka izany. Raha ny marina ny tantaranay dia tantaran'ny valim-bavaka nomen'Andriamanitra. Na nohaninay na nosotronay na notafianay na nialofanay, na izay anaovanay ny adidy samihafa dia valim-bavaka avy aminao izany. Tendreto izay samy mangetaheta arak'izay mampangetaheta azy avy, izay tsy hananana, izay mahaory, dia entina eo anatrehanao. Ary entina mbavaka zany Tompo amin'ny fahatokiana sy amin'ny finoana tanteraka no hitondranam-bavaka ireny rehetra ireny araka ny teninao raha teo. Angatahanay fa zava-dehibe indrindra eo amin'ny fiainanay ny hamenonanay ny fanahy masina. Fa n'izay efa manana izany raha teo dia ampitomboinao fity aminao ka androso lalandava amin'ny finoana. Fa n'izay mbola tsy manana kosa dia omenao ho valim-bavaka ho azy ireo zany. Tendreto izay ary mivavaka aminao Tompo amin'izay irin'ny fonay sy mahateranay avy miaino ny vavakay. Matoky manana anao zay, fa izay voatononay tao anatin'izay segondra vitsy izay dia avy amin'ny fonay sy ny finoana marina anananay. Ary izay mbola ho tononinay dia avy amin'ny finoana izay nomenao anay. Matoky izay fa hamaly vavaka tokoa ianao, satria izany raha teo ny toetra anao, ary toetra izay manome toky anay fa Andriamanitra tsy mahay mandainga. Matoky ny teninao izay, ary matoky anao tanteraka. Da io Tompo izay rehetra mbola hatao eto amin'ity toerana masiny ity androany, ao ny asa sy fampahirezana, ary ao ny fotoana manokana natokana tondrana mambavaka hifarombonana amin'ny asa mpanompoana amin'ny atokam-pihira mainty milaly. Da io ny mpikamana rehetra ao anaty fahasalamana, hery sy tanjaka, herim-pinoana, hoentina mamakivaky izao fiainana izao sy miatrika ny ady rehetra izay nomenao atrehanay, saingy efa nampananteny ianao fa anao ny ady Jehovah, ary ny fandresena kosa dia omenao anay izany. Metraka feno am-pelantananao izao asako avana atao eto amin'ny fiangonana izao zay. Tompo malalo, matoky anao zay, fantatra efa tsy hanampiana tsy hanalana ny fahasoavanao fa mahavita izany rehetra izany. Tanterao araka ny haben'indra fonao ny asa rehetra miandry anay eto amin'ity fitandremana ity. Da io ny asa fitoriana ny filazantsara izay andeha tsy ho ela koa amin'ny fanaovana tafika masina.
eny taio ny asan'ity fiangonanao ity mba hahataona fanahy maro ho an'i Kristy. Dia taio ny firenenay, jereo zay Tompo, ary amin'irao fosy asoavy ny firenenay. Be dia be ny zavatra tiana angatahana. Foy ny fisainanay dia tonononay amin'ny vavaka nampianarinao zany fangatahana izany, manao hoe rainay ao zay ny an-danitra, masinona anie ny anaranao, tonga anie ny fanjakanao, atao anie ny sitraponao, tiantany ho takany any an-danitra. Eo anan'io zay anasaza ao anay, ary mamelany elokay takany namelanay sy neroka taminay. Aza mitona anay amin'ny fakapanahy, manafany amin'ny ratsy, anao fanjakana sy lery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Dia misaotra an'Andriamanitra tsika ry havako afaka nanao zany vavaka zany, ary ny olona tsy manantena moa dia tsy afaka ny andray valim-bavaka, fa manantenitsika, tena manantenitsika fa omeny antsika zany, ary tsy diso fanantenantsika miaraka amin'ny Tompo, fa dia manana finoana fa omeny anao zany amin'ny fotoana mahamety azy, mety amin'izao oro zao mihitsy aza, tonga ao ambaravarany tranonao anao dia azonao zany valim-bavaka zany. Be dia be nefa ny aina zavatra tahaka zany dia manana finoana. Zao tsika ravana malala dia roso amin'ny fiarabana ny atokopira mainty milaly. Amin'izao alahady natoka ny fiangonana hitondrana-bavaka zao dia androso etỳ anoloana ny birao dia izay birao ny fiangonana ihany koa. Efa vita izay dia ho fitinina amintsika ny raharahan'ny fiangonana aorian'izay. Dia ataony rakitra, dia ataony asa sy fampahirezana. Izay anetanako anao kristianina amin'ny fiangonana hoe raiso ny asa sy fampahirezana fa fampahirezana antsika ireny. Ny olona anaovana asa sy fampahirezana akory tsy hoe misy devoly foana. Zay moa no tenin'olona hoe sao hiala ao ny devoliko, atao inona koa moa ny devoly ho tehirizinao, alao hiala any izy. Dia mahireza ry havana, mahireza ry havana, raiso ny asa kahalalana tsara nefa no raisantsika an'izany. Dia andetsika izotra amin'izay lalan'izay fiarabanany sy fitondranam-bavaka ny atokopira mainty milaly. Izao. Fa ny anaran'i Jehovah no toriako, manekeny fahalehibiazan'Andriamantsika. Deuteronomia 2:30-7. Izany tenin'Andriamanitra izany indray no entinay antokopira mainty milaly miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, ary manonona fiadanan'ny Tompo ho amintsika rehetra. Misaotra an'Andriamanitra lehibe izahay fa atody amin'ity fotoana ity indray alahady natokana hitondranam-bavaka ny antokopira mainty milaly. Misaotra ihany koa ny pasteur sy ny birao-piangonana sy fiangonana Ray Manontolo izay nanaika anokana ity alahady ity ho alahady hitondranam-bavaka anay. Dia mananteny izahay fa ny fiadanan'ny Tompo ho amintsika tsirairay avy amin'izany rehetra izany. Ny antokopira mainty milaly dia mijoro amin'ny fitoriana ankira. Ao anatin'izay zany misy ny feonkira, misy ny dia, misy ny fitenin'Andriamanitra, izay no tena tanjony antokopira ao anatin'izany fitoriana izany. Ny tanjona moa zany dia ny hoe andraisan'ny olona tsirairay an'i Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy ny fiainany amin'ny alalan'izany zavatra ny tany isaiko rehetra teo, izay dia hoe ny hira, ny dia, ny tenin'Andriamanitra, ny feonkira. Manana ihany koa izahay fandaram-potoana isaky ny sabotsy après-midi eo amin'ny amroa eo ka hatramin'ny 5 anaovanay fianaran-kira. Ao ihany koa ny hetsika maro samihafa, manana atelier zay mifampizaratra ekefa ao anatin'izany rehetrarehetra zany raha ohatra ka hoe amin'ny lafin'ny hira dia tena mampianatra mihitsy hoe manao ahoana ny fira raha ity ny hira, manao ahoana ny feo, ahoana ny pôzipôzy ny vava, ahoana ny famoahana feo. Tena misy an'izany mihitsy ny ao aminay. Ny ao aminay tsy hoe kory hoe raha tokopira dia hoe tsy maintsy mahay mira daholo. Betsaka ny hiditra tao tsy nahay mihira, fa rehefa tonga ao dia mahay mihira. Dia izay le fampizaran'izay no anisany
ataonay ao anatin'ny fianaran-kira. Zavatra anankiray ihany koa dia ny fiara-miasa amin'ny fiangonana, ny sampana, ny ino misy teo sampana sy ny sampanasa rehetra atao amin'ny fiangonana afaka miara-miasa amin'ny rehetrarehetra izay rehefa antsony izay ka misy andraikitra tiana ho ampitaina aminay hoe tia tanteranareo dia manao izahay. Miara-miasa amin'ny fefakaiky ihany koa izay amin'ireo fianakaviana sahirana ihany koa. Manaraka dia ny zavatra anankiray ihany koa dia manao ny adidy rehetra eto amin'ny fiangonana izahay. Zao moa tsika izao misy an'ilay tranobe izay ataontsika eto amin'ny ilanito dia mandray an'izay ara-mavitrika ny mainto milaly rehetra dia manolotra izay androany tenenety moa ilay izy fa rehefa tonga amin'ny fotoana izay ampiasana ny le Simon dia atolotra izany Simon 520 lasaka zany no atolotra mainto milaly ho fanatsarana, ho fampitomboana, ho famitana izay asa fanorenana izay. Dia eo ihany koa manolotra zavatsoa ny mpampianatra mandrakariva izay satria mampianatra ireny amin'ny lalana tsara sy mandeha araka ny fahamarin'Andriamanitra. Dia manolotra ho an'ny pasteur sy pasteur stagiaire izay zavatsoa izay kely dia kely tompoko fa fo manolotra no manomeno anazy dia fitiavan'i Jesosy Kristy ao anatin'izany. Izay raha ohatra ka hoe jerena ambangivangony ny asa ataon'ny mainto milaly fa ny amin'ity anio ity dia tiany entana izahay satria raha riva izay dia nanokana fotoana anaovana fankalazana an'Andriamanitra no ity aladina ity. Somary miavaka kely izy amin'ity androany ity satria nanasa orchestre izay hiaraka hira aminay dia noho izay dia mangataka ihany koa izay manentana antsika tsirairay avy satria ao anatin'ny feokira, ao anatin'ny hira, ao anatin'ity izay efa nitenena meloa teo dia misy asa mifanahy ihany koa anatin'izany rehetra. Izany rehetra izany dia manasa antsika rehetra mba samy ho tonga raha riva metomboka amin'ny roa sasany ilay izy. Misy valopy izay zarazaraina moa tany fa tsy masakana antsika ilay izy na nahazo valopy tsika na tsy nahazo valopy satria afaka miditra foana fa tsy izy vidim-pidirana fa le valopy iny zany hoe karazana fanasana anasiana zay foy. Afaka raha teanao ianao dia mitondra valopy ihany koa dia asianao zay foy fa marina kely fotsiny ho an'izay mitondra valopy dia manana tombony kely satria misy fisarihana atao raha riva. Dia mananteny izahay fa ho avy sika rehetra dia samy azo ny anjarantsika amin'ny eo arivo io ataontsika ho voninahitr'Andriamanitra irery izany rehetra izany. Dia mankasitraka indrindra tompoko amin'Andriamanitra irery ho voninahitra. Amen. Andeha hitsarantsika hivavaka ho an'ny atokopira. Ry Tompo Andriamanitra rainay any an-danitro, mankasitraka anao zay fa natsanganao teto amin'ity fiangonana ity izao atokopira izao ho vavolombelonao. Ho mpitory ny teninao Andriamanitra me lalan'ny hira. Ho mpitarika ny fiangonana amin'ny fiderananao. Ho mpitaiza ny olon'Andriamanitra ho mino sy mankatoa ary miaina ao anatin'ny tontolon'ny fanahinao ka tsy mivoana amin'ny asanao. Misaotranao zay fa manana izay nomenao an'izany fanomezana sarom-piditsany. Taio reto mpikambana ao anatin'ny atokopira mainto milaly, fahasalamana, hery tanjaka ary mihoatra noho izany ny fanananay fahendrena sy fifaliana eo amin'ny fanomponanao Andriamanitra. Taio ny birao izay mitarika azy ireo, tsy mora no mitarika olona fa ianao Andriamanitra no tena mpitarika mahay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Fampaherezo ireo mba tsy olona kivy na ketraka fa natateraka lalandava ny asanao ary ho voninahitra ao zany. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tomponay no ampimbonanay rehetra ny vavaka izany ao amin'ny fo sy ny fanahinay ka mivavaka ho an'ity atokopira ity izay ho tanteraka izay rehetra kinasa ary ho voninahitra ny anaranao zany. Misaotra ry Tompo, amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Mazoto era tompo.
Zatra vitsivitsy any nefa no resako aloha. Voalohany dia nifisaorana anareo amin'ny fandraisana anjara amin'ny fanorenana. Efa 2 taonina mahery izay Sima zay 5:90 lasaka no ilayntsika amin'ny dalina voalohany io. Efa miala 5:20 zay. Mety mbola miampy aza moa zany ianareo zay. Mbola iampy dia miankina amin'ny rariva dia mbola mety iampy dia efa mba kely zany sy an'izay. Ambo sy aloha hiakatra io so lasa paster zay. Miakatrakatra alitara reny dia lasa paster. Be amen ka. Zavatra faharoa resako amintsika dia hoe ny raha arivo zany dia misy seho ho fideranan'Andriamanitra. Ataony atokopira mainty milaly otrony no namana samihafa eto amin'ny fiangonana fa mba miavaka kely zany amin'ity fa ahoana moa zany ny filazako azy hoe le accompagnie filazana azy dia ny hoe hiaraka amin'ny orkestra anankiray orkestra kristianina izy io antsoina hoe manjato orkestra zany io seho raha arivo io ka dia tsy mitovy amin'ny rehetra zany fa seho no manina tsara io ampisehoana ny voninahitr'Andriamanitra ary ananantsika fifaliana amin'ny fiderana n'Andriamanitra fikarazan'Andriamanitra dia miantso antsika rehetra ho tonga anao zany fanotronana zany ny zava-dehibe eo amin'ny fiangonana ny fifankatiavana ary ny fanotronana dia marika ny fifankatiavana zany. Anankiray dia fanotronana ny atokopira mainty milaly fa anankiray dia fandraisana anjara amin'ny asa rehetra atao eto amin'ny fiangonana satria raha ny voalazany birao moa zanako eto dia hoe mbola ao anatin'izay koa le hoe ezaka iaraha-manao eto anatin'ny fiangonana. Dia mahireza tompoko dia mba tsy ny mainty milaly ny sady mpijery no mpanao fampisehoana fa tsika no mpijery tsika no mpanotrona tsika no mampahery dia zareo manao ny fampisehoana. Zay ny faharoa. Ny fahatelo dia ny atokopira omaly nanofana ny atokopira sy ny mpitendry zava-maneno sy ny rehetra dia nilazaiko teo zavatra anankiroa ho an'ny atokopira. Ny atokopira dia mpitoroteny faharoa. Tena toroteny reny hira ataon'ny atokopira reny. Dia saorana ny mainty milaly fa anankiray amin'ny atokopira zay mandray anjara amin'izany izy ireo. Dia ny mpitoroteny moa zany dia manaraka tsara ny tenin'Andriamanitra. Faharoa, ny atokopira dia mpitarika faharoa. Zay pastera tsy voatery mahay mihira fa ndraindray zay mamalakira na sara amin'izany fa ny atokopira ny tena mitarika ny vahoaka an'Andriamanitra hihira fiderana an'Andriamanitra. Ka dia misaotra anareo zay fa manana anareo zay ato anatin'ity fiangonana ity manana ny atokopira hafa moa zany eo any fa eo koa nareo zay anankiray amin'ireny atokopira zanakay ireny. Dia mahireza amin'ny herin'ny faherezany, mahireza amin'ny asa. Za moa tsy miteny hoe aza-kivy fa tsy misy zavatra mahakivy akory miaraka amin'ny Jesosy sy miaraka amin'ny fanahy masina. Ka dia ny fanahy masina ny mpaherenareo lalandava misy olona tsy mahay mihira mihitsy fa manana ny fanahy masina dia mpihirain'Andriamanitra dia tena mihira fiderana n'Andriamanitra. Dia raisinay tanana nareo ho mariky ny fiarabana sy fakasitrahana ny fiarahantsika miasa toy foana ny fiaraha-miasa ho tain'Andriamanitra. Dia misaotra amin'ny valopy fotsifotsy azoko. Andriamanitra tolo sanaka ary so sanaka mahefa be nareo zay. Petrantsika zao dia miditra amin'ny raharaha fitina amin'ny fiangonana. Dia miarabantsika rehetra aminarany tompo-ry-havana amin'izao alahady fahatelo izao araka izany dia isy ny asa sy fampaherezana izay hotontosain'ny mpiandry koa dia mahafaly indrindra ny miarahaba sy mandray anareo mpiandry avy amin'ny fiangonana samihafa tonga anatanteraka izany asa masina izay efa nandrahan'ny tompo anareo eto amin'ny fiangonana izany. Anterina ihany koa ny fiarabana manokana omba hampirareritsoa ho anareo birao sy mpikambana rehetra ao amin'ny antokopira mainty milaly amin'izao alahady izay natokany ny
fiangonana mba hitondrana ambavaka anareo izao aladin'ny atokopira mainty milaly dia mampahery anareo amin'ny fitorinan-kira izay sahaninareo araka ny fananentanany antsika rehetra teo moa dia isy ny antsa-piderana raha riva manomboka amin'ny 2 ra sasany ka dia ho avy anotrona anoana azy ireo isika amin'izany efa miresaka n'izay atokopira izay ihany ny ariela dia manomana seho ara-pilazantsara goavana ihany koa izay atao eny amin'ny avory anosy atsoatsy amin'ny volana jona ho avy io ho fanamariana ny 530 taona ny jorony ka dia efa mampiomana antsika dieny zao sady izy ireo amin'ny alalan'ny fanentanana samihafa mba tsy ho diso anjara amin'izany fotoam-pakalazana lehibe izany dia mitoetrany amin'ny fandaharam-potoana samihafa tsara ho fantatra eo amin'ny fiainan'ny fiangonana isika ny akaiky indrindra dia ny herinandro ny fanahy masina izay anomboka raha ampitso alatsinainy hatramin'ny zoma fanompopo vavahana isaky ny amin'ny 9 sy 6 ariva ny alady pentekostra kosa dia fanompopo vavahana 2 tony mahazatra ihany amin'ny 9 sasany sy amin'ny 7 sasany samy hifarana amin'ny fiaraha-mandray ny fanasan'ny tompo izany efa misy ny voalobo pentekostra izay mariana fa miantoka ny ampahany betsaka amin'ny fandavorarian'ny fiangonana ny asa sy adidy anatiny sy velany eo anivon'ny synodabartany sy ny foibe azontsika raisina eo ambaravarana izany eo ampiravana ny alatsinain'ny pentekostra kosa dia misy hatrany ny fitsangatsanganana izay karakarain'ny fiangonana toy ny fanao isan-taona koa dia entanina sady soratra anarana isika rehetra izay andeha amin'izany fisoratana anarana dia mifarana amin'ny asabotsy efa misy kahe izay andraisana izany moa ao amin'ny concierge ao tsy misy akory ny frais fa ny fiangonana no misahana izany ny toerana iarahantsika mpianakavin'ny finoana miala voly amin'ny ity indray mitoraka ity dia tsy natao lavitra fa akaikaiky ihany ao amin'ny tokotany malalaky ny sekoly Paul Minot Androibe misy kianja samihafa tokotany malalaka azotsika ilalaovanao hatramin'ny terrain synthétique ary eo koa ny sakafo samihafa izay karakarain'ny sampana sy fikambanana misy ny tombola toy ny mahazatra ary mba anala fahasahiranana antsika dia manomana vary sy laoka amin'ny vidiny mirary ny firalahin'ny dekona sy ny loolona araka-reto safidy ireto misy zany henakisoa sy petit pois 6 000 ariary trondron-dranomasina saosy 7 000 ariary ary gisa saosy 12 000 ariary dia efa entanina saditsika isoratra anarana andefa ny komandy dia nyzao efa misy kahe ihany koa andraisana izay ao amin'ny concierge ao dia manantena antsika rehetra mpianakavin'ny finoana iara iala voly indray amin'ny alatsinain'ny pentekostra izay fa ho fiombonantsika ihany amin'ny fitsangatsanganana io ny vondrona fototra laika sampana iray eto amin'ny fiangonana izy io dia manomana polo sy t-shirt amin'ny vidiny 27 000 ariary 27 000 ariary ny vola azo amin'izany moa dia entiny VFL anampiana ny fiangonana amin'ny asa fanorenana izay atrehantsika sy ny fanatanterahany ny asan'ny sampana efa manomboka mandray ny komandy izy ireo dia tahaka izao zany ny santionany amin'ilay polo dia misy ihany koa ny t-shirt miloko samihafa misy bleu marine grenat ary marron tena tsara tare ilay izy président misy pointure rehetra misy zany ny pointure rehetra SML XL dia efa afaka mandray ny commande sady izy ireo manomboka izao
dia mitoy isika amin'ny vaovaon'ny sampana sy fikambanana. Araka ny tetikandro ny synodam-paritany dia ho tanterahana ny sabotsy 13 Mey ho avy izao ny fionam-ben'ny katekomenina izay atao amin'ny FJKM Anosy Vavaka sy FJKM Mahitsy Famonjena. Go dia fifaliana ao an'ny Braon'ny AFF synodam-paritany ny miantso ny katekomenina rehetra hamonjy izany manomboka amin'ny 7 sasany ny fotoana. Isy tahirikevitra amidy 1,000 ariary ary aza dino ny baiboly sy ny fihirana ny fitaovam-panoratana tongava maro. Manao siny taratasy moa ny filoha Rakotondray Be Tianasoa Benjamina Mpitandrina ny mpitantsoratra Hery Solandy Volantina mpitandrina. Ho antsika tao toerana kosa ho fiatrehana ny tafika masina izay atao ato dia antsoina ny AFF sy ny mpiantafika rehetra hamonjy ny fiofanana voalohany sy fifadikanina ny sabotsy ho avy izao 13 Mey amin'ny 7 maraina hatramin'ny 4 hariva eto amin'ny fiangonana. Ny fiofanana faharoa kosa dia ny alahady 1 Mey amin'ny 2 sy sasany. Filazana manjo. Amin'alay lehibe no ampandrenesana ianareo ny vodiamandry ny ava-malalanay teo amin'ny 20 taonany Rasoanaivo Jean-Marie Wilson, mpiasan'ny ministera amin'ny fambolena misotro ronono. Hoy ny vadiny Rasoanandrasana EMA Huguette, ny zanany Rasoanaivo Maoly Maharavo, Rasoanaivo Niando Maefa sy Priscilla. Ny fianakaviana manontolo ny FJKM Masalema vaovao 17 hektara, ny FJKM Ambohimarina Fiderana Ivato. Ny nofo mangatsika moa dia hiala ao amin'ny trano fonena ny logement 486 cité 67 hektara Atsimo anio alahady amin'ny 12 ora atoandro. Entina nomezana amboninahitra n'Andriamanitra ao amin'ny FJKM Ambohimarina Fiderana mialony ny amin'ny maitrahana azy eo amin'ny fahasandrazany ao Ambohimarina ihany. Marihana fa ny fiangonana moa dia efa naneo fiaraha-miory nampahery izany fianakaviana izany omaly. Rakom-pisaorana noho ny fahavitan'ny fandraisana ho mpandray ny fanasan'ny tompo manolotra vola 100,000 ariary ka ny 30,000 ariary ho an'ny fanorenana, 20,000 ariary ho an'ny fiangonana ary ny 50,000 ariary ho an'ny ray aman-dreny mpitandrina. Misaotra an'Andriamanitra izahay noho ny sorehetra nataony taminay manolotra fisaorana vola 1,200,000 ariary ka ny 1,000,000 ho an'ny fanorenana ary ny 200,000 ariary kosa ho an'ny ray aman-dreny mpitandrina mangataka vavaka sy ny hira fihirana fanampiny 520. Izay ndra raha eto ampelantanako ho azy Andriamanitra tompon'ny asany ny voninahitra. Amen. Dia tsika ry havana malala an'olo tena ho an'ny tompo hanavoandray ny fanoloran-tena amin'ny alalan'ny rakitra ny atokopira no mihira ao anatin'izany fa iraintsika aloha la hira nangatahany mpanopon'Andriamanitra teo dia mandroso amin'izany avetranisika. Dahary.
fitsagnasika an'olo tena ho an'ny tompo. Raisonau retompo soa nefanatitra iza amaseno avokoa saya tolodrayana raisure buana ufana miroso makeo amin'ny asa sy fampahirezantsika. Asa fampahirezana dia tombony omen'Andriamanitra ho an'ny fiangonana ary aharitra hatramin'ny farany isika ka raha tsy efa mahazatra antsika moa zany hoe tsy miala ny fiangonantsika raha tsy efa nandray ny tsodrano satria izany no fomba fiainan'ny kristianina ao anatin'ny fampivavahana. Roso avy hatranintsika 5:100 andiny voalohany faharoa fahatelo dia rosonareo amin'ny fandaminana ny zanako ao amin'ny sampana fifazana andao ary. Mamelany heliko ny vahoakanao, diovy amin'ny ranao masina izy ireo, mangetaheta anao ny fanahy ary maniry anao ny nofony. Ka aoka ny ahita rano velona izay mangetaheta marina tokoa. Aoka ny fanenao masina hampahery ny mpiasa sy any hazava ny fon'ny olona. Ary ataovy mahita ny voninahitra ao izy ireo tompo. Raha hovakiana teny pahefana dia anao ny hanapaka izany. Dia mifanenao masina no angatahanay hiasa eto Jesosy mba hisehoany voninahitra ao. Dia fantatrao momba azy rehetra tompo, tsy misy miafina aminao. Koa amin'ny anaranao Jesosy Kristy mpiandry tsara no anaovanay izany vavaka izany. Amen.
lazaiko aminareo marina dia marina tokoa zay ny asa ataoko ny ataoniko dia ataoko izany ananray izay tsy azo izao tontolo izao raisina satria tsy hitany na fantany fa ianareo no mahafantatra azy satria mitoetra eo aminareo izy ary ho ao anatinareo. Ary hoy izy taminy, mandehana amin'izao tontolo izao ianareo ka mitoriany filazany tsara amin'ny olombelona rehetra izay misy tsy atao batitra no vonjena fa izay tsy mety mino no elohiny. Ary izao fanamatarana no anaraka izay mino amoka dia amin'ny anarako izy hiteny amin'ny fiteny izay tsy mbola hainy izy andray mena rano izy ary na dia nisotro zava mahafaty azy izy dia tsy hampaninina azy zany ametratanana amin'ny marary izy dia sitrana ireny. Ary Jesosy Tompo rehefa niteny taminy dia nampakarina ho any an-danitra ka mipetraka eo ankavan'Andriamanitra fa izy ireo kosa dia lasa ka nitory-teny eny tontolo eny. Ary ny Tompo niara-niasa taminy ka nanamarina ny teny tamin'ny famantarana izay momba azy. Lazaiko aminareo marina tokoa, na inona fehezinareo etỳ ambonin'ny tany dia ho fehezina any an-danitra, ary na inona vahanareo etỳ ambonin'ny tany dia ho vahana any an-danitra. Ary lazaiko aminareo koa, raha misy roa aminareo mifanaiky etỳ ambonin'ny tany na amin'inona ka angataka izany dia ho azony avy amin'ny iraiko izay any an-danitra izany. Fa na aiza no iangonany roa na telo amin'ny anarako dia eo afovoany aho. Ary indray Jesosy taminy, fiadanana eo ranoray ano andrako anareo kosa. Ary rehefa nilaza zany izy dia nanitsofonaina ka hoy izy taminy, raiso ny fanahy masina, na elokizana avelanareo dia voavela izany. Ary naniza kosa ny tsy avelanareo dia tsy voavela izany. Amen. Ivavaka sika. Misaotra Tompo ny amin'ny fitiavanao, masina ny teninao ka nahatonga fahariana vaovao. Ilay teninao izay hainao an'ny mahazo azy ary fahasalamana ho an'ny nofony rehetra. Ilay teninao fanilo ny tongotsay ary fahazavana ho an'ny lalanay. Ilay teny masinao Tompo izay antoka ho amin'ny fiombonanay aminao Jesosy Kristy, ombany ny fanahinao masina. Ankehitriny raha horavana sy hompitenina ny asan'ny devoly, io ny mpanomponao. Notendrenao manokana ka ny herin'ny fanahinao masina efa mitoetra ao anatiny. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta, ilay vombotena jerena Tompo mpanjaka ny mpanjaka, Andriamanitra velona Tompony fahefaretan-danitra sy etỳ an-tany. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy andidina sandroanao resatana, mialaka mandehanana amin'ny farihy miresitra afo, fananjara fitoerana voatokana ho an'ny devoly sy ny miaramilany. Ento miaraka amin'ny taona sy ny firongonao rehetra, ny aretina, ny lainga, ny fitaka, ny tsy finoana, ny rasy rehetra momba anao. Mandina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy aho, mivay anao, fa an Jesosy reto olona reto, voavidiny tamin'ny rano tao Kalvari ka sanany devoly fahefana intsony. Miala amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, miala amin'ny anaran'i Jesosy, mivoaka amin'ny anaran'i Jesosy. Mbola hiaraka hivavaka isika. Jesosy Tompo, indreto ny vahoakanao izay manety tena manoloana ny voninahitra ao ary matsiaro menatra sy mangaya satria nateraka tamin'ny ota ka malaky mivelomanao ny ratsy. Dia mamelany eloko ireo vahoakanao ireo ary Tompo, fa mangetahetanao ny fanahy ary maniry anao ny nofon'izy ireo. Dia ary ho any misy izy ireo Tompo, fa tsy ho eo aminao irery ihany, fa ianao rery ny tisy mangorongoraka ny olonao ka manafaka azy amin'ny fahantrany sy ny fahoriany rehetra. Dia keo ary Tompo, ny fanoloradianan'izy ireo izay anompo sy amin'ny voninahitry ny anaranao. Ka mety teza ianao hiara-iasa amin'ny mpanomponao ka hafana Tompo
anatanteraka ny asa amin'izy ireo dia aminareo Jesosy Kristy tompo sy mpamonjanay. Amen. Ho Jesosy Kristy ry havana, mankanesa aty amiko ianareo rehetra izay miasa fatratra sy mahavisatra entana fa izao hanome anareo fijarana. Ny hira fa 5 sy 7 no ataontsika eo ampanatona.
Amen.
Viva
ireo ampelantananareo ihany sisa ny esana dia mitapitra ny asa fa efa malalaka be ny mpiandry aty aloha aty. Raha maniry esana dia amin'ny ray volana indray. Maka toerana ireo mpiandry. Rehefa mahavita asa ireo namanareo dia ataovy ny fisaorana sy ny hafatra. Tsy misy olona voavoatsony zany raisinareo fa avitrany dia fa mamonjy toerana ireo mpiandry. Ivavaka sika ry havana, ry Jesosy Kristy tomponay eo, misaotra anao izay efa vita teto ny asa izay nampandrahanao anay. Ny asanao tokoa dia vitanao samirery nefa ianao dia mifidy mpanompo hiara-iasa aminao. Misaotra Tompo fa ny fitantananao sy ny fitsombinanao dia teo tokoa ny fanahinao masina ny taridalana anay tsirairay avy. Ka ny fanahinao masina ane anantenanay ny fiainana mandrakizay miaraka aminao. Ka ianao koa no hitahiry ny teny rehetra izay nafafy tamin'ny olona tsirairay avy ireny. Dia ametraka ny fiainan'izy ireo eo am-pelantananao izay Jesosy. Aoka nefa tsy tahaka ny idiranay teto ny voanay satria efa nandray ny fitahiana sy ny fahasoavana avy aminao. Tompo, ampitomboy ny finoanay. Dia apetraka eo am-pelantananao ny tontolo andronay sy ny andro rehetra izay omenao anay. Ho voninahitry ny anaranao irery ihany ane no anaovana izany vavaka izany. Amen. Hitsangana ny fiangonana andray miafatra. Hoy Jesosy Kristy, nazovo no manaiky ahy eo anatrehan'ny olona, dia ken'ny zanak'olona kosa izy eo anatrehan'ny anjelin'Andriamanitra. Fa izay mandaa ahy eo anatrehan'ny olona, dia ho lavina kosa izy eo anatrehan'ny anjelin'Andriamanitra. Fa nazovo no anao ny teny hanohitra ny zanak'olona dia hahazo famelan-keloka. Fa izay miteny ratsy ny fanahy masina dia tsy mba azo famelan-keloka. Amen. Toy eo amin'ny famaranana ny fampivavahana sika ny ireo voalahatra eo amin'ny écran eo. Exactly.
raiso amin'ny finoana ny tsodrano atolotro amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika. Ary Andriamanitry ny fanantenanany hameno anareo amin'ny fifaliana sy ny fiadanana rehetra amin'ny finoanareo, mba hitombonareo amin'ny fanantenana no ny herin'ny fanahy masina mandehana amin'ny fiadanana momba anareo ny Tompo. Amen. Mahazotoerana Tompo a taovy ampahanginana ny vavaka fisaorana an'Andriamanitra. Dia hoanao Andriamanitra tokana sady endry ireny ihany ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Mampatsiaro antsika zavatra anankiroa zany ravana malala. Tompony omba antsika lalandava. Raha riva dia miaraka amin'ny atopira mainty milala sika mifanodro neto sika miara miteran'ny Tompo. Faharoa, manomboka rahampitso dia herinandro ny fanahy masina dia tonga tsika miara mivavaka toy ny fanao isaka ny alahady ihany fiara-mivavaka ao anatin'izany amin'ny enin'ora sy fahefany no fotoana ka dia alaminy no fotoananao a azahoana miara-mivavaka. Vaireza ry avako. Yeah.